Zazalahy iray indray no maty vokatry ny fihinanana fano ny alarobia fa 14 Mey 2024 teo. Ankizy 4 no narary naterina tato amin'ny service pédiatrie avy any Pahazony. Iray amin'izy ireo io maty io, ny 2 mbola ray maso ary ny iray kosa mbola sous sérum. Fasandreo avandreo henan'le fano izy dia ninana. Dia izay nisy eon'ireo. Ny roa tamin'ireo efa tato tamin'ny alahady fa nalefa nody dia ireo verina ireo indray. Fanondroa sy le anankiray sy le maty iny dia novoaka. Miditra hôpitaly azy zany zao 6. Dia niampy le isan'ny maty lasa 9 fa hatramin'ny maly zany izy 7. Zao izy fa lasa 9 satria isan'le ray androany. Fianakaviana iray no niara-ny hinana ny soka-dranomasina avy any Antsanity tao am-Pahazony. Anisan'ireo marary mafy Chris. Ny namparary anazy moa zany tokotokony nomaly matsana komasy nandondoa izy. Satria le nazahoany an'io fano zany, le fano zany avy any Antsanity dia nisy olona andeha namangy marary tany zany dia tany voazarazara tany le fano dia nisy ninday zany bokany andesina aty an-tanàna. Dia tonga aty an-tanàna amin'izay koa zany dia nizarazara ho an'olona an-tanàna koa. Olana miseho tamin'izy ireo ny tsy fisian'ny fiara hitondra azy aty amin'ny hôpitaly. Any ka nisy ny maty tsy nahazo fitsaboana fonjo maika akory. Transport zany tena problème be zay nataraikany ahy, tsisy tôbila aminay any. Dia sendra tôbila nandalo zany hitanay. Zay no tonga namanay lasa misy tsy azo zany. 7 no isan'ny ankizy narary niditra tato amin'ny service pédiatrie tamin'ny asabotsy. 6 no mbola tazomina ato ankehitriny. 9 kosa no maty noho ny ity fihinanana fano ity.